Arabokely olona akaikinao fifalianao anao androany manona fiadanan'ny tompo amin'ny fiainanao. Faly hoe za fa afaka mipetraka eto akaikinao. Amen. Noi vavaka atsika. Sotra tompo mankasitraka anao re zay. Dira sy manome voninahitra rehefa ahafahanay manompo. Ahafahanay midira sy mananatra ho ianaranao. Tompo mantoko zay fa hito ianao. Sotrany amin'ny fahatsaranao, ny fahasoavanao, indrindra niosotrao zay mikorina eto amin'ny toerana ty iray vola le. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ianao. Tompony hery sy ny fahefana ianao. Mahay ny zavatra rehetra ianao dandamalahy. Mankandroany tompo ianao hikasika ny fiainanay, hikasika ny fonay. Mampianatra anay indray ianao androany tompo aizanay mandeha mifanaraka amin'ny sitraponao. Sotra tompo, sotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana itsika. Alleluia. Minao fa salama tsara ianao ary mino kosa fa vonona ianao androany andeha ny tenin'Andriamanitra. Fiadanan'ny tompony amin'ny fiainanao sy amin'izay rehetra mahakasika anao. Ary zany androany notahin'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra. Alleluia. Fa milohany tondrako ny afon'Andriamanitra dia tsy adinoko ny mampafantatra sy mampatsiahatra any fa mbola misy ny carte partenariat ho an'izay mba te hanohana ny asan'Andriamanitra dia mbola misy izao dia misy any koa ho any calendrier-tsika. Atsika zanak-ziona zany tokony mba manana calendrier ny ziona. Fa tsy normal na rehefa raha ohatra ianao zanak-ziona nefa tsisy calendrier ny ziona aminao. Dia avy eo misy t-shirt zay mba hiarahantsika rehetrarehetra manao amin'ny alahady. Dia manentana mihitsy ary tiako raha mba samby agnatao an'io t-shirt tsika amin'ny alahady. Mbola manana fotoana ianao rapitso, afaka pitso, jusque sabotsy. Fa mba tokony ho ravatsika t-shirt tsy maty amin'ny taogno ty amin'ny alahady. Ny tegna anaovantsika ananjy io zany alahady après-midi. Satria ny alahady après-midi tsika no miaraka eto mandray n'ilay tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ny lahady maraina mitovy amin'ny fotoana rehetrarehetra ihany, fidirana anankiefatra. Fa ny alahady hariva tsika no miaraka mandray tsodrano. Minao fa vonany amin'izany ianao. Amen. Mba mitanina akaikinao mba efa voromborona ve ianao hoe? Amen. Ahoana izy vongna izy misy? Ya. Ka ny fotoanatsika zany amboarina jala micro zay fo. Le egny efa reraka mbola hiafatrafitra micro ty koa zafady. Ny zavatra asain'ny tompo hianarantsika androany dia ny zava-miafin'ny nofy. Zava-miafin'ny nofy. Indray tsika io raha lasaina bavy magnonofy fa tsy atsika dikany. Ary mety efa imbetsaka ianao magnonofy fa tsy fantanao hoe inona ny dikany ty nofy ty. Ny zavatra anankiray tsara ho fantatra aloha fa misy karazany telo ny nofy. Misy nofy avy amin'Andriamanitra. Zany hoe misy message tian'Andriamanitra ampitaina. Mety io mety hoe faminaniana, mety io karazana fahitana, mety hoe fampitandremana avy amin'Andriamanitra mba tonga no mailo, mety io zavatra zay tena hoe tian'Andriamanitra ho resana aminao dia amin'ny alalan'ny nofy izy no miresaka. Karazany anankiray faharoa, nofy vokatry ny hareraha sy le hoe adi-tsaigna dila loatra. Ohatra anao miasanao loatra iny dia farany eky ianao nagnonofy. Dia ny karazany anankiray fahatelo dia ny nofy avy amin'ny dilovoly.
tegna démoniaka mihitsy. Zany hoe misy programme ratsy ny satana tiany andeha ataonao dia ataony magnonofy ianao. Zay mahatonga ny olona sasany ohatra hoe magnonofy mandeha agnatina maloto be. Sasany ndraiky magnonofy mamany mpandrega be lasa direct mihitsy le raha. Sasany magnonofy magnano firaisana ranofo amina biby, amina olo sy ny karazany zavatra maro samihafa. Regny zany le nofy avy amin'ny satana. Ka tia metraka famotanigna aminao zany androany zovy daholo amintsika no magnonofy fogna amin'ny fiainana. Zao no mpagnonofy mba tsy hagnano hitana zao. Misy tsy magnonofy mihitsy be. Tsy normal rehefa olo ka tsy magnonofy zany. Io tsy voatery hoe isan'andro fa misy fotoana kosa anao magnonofy e. Sa tsy marina zany? Ary zao ndraiky ary hoe tsy magnonofy mihitsy izy hatramin'izay. Tsara mbola nagnonofy mihitsy zany anao tamin'ny fiainana mba tsy hagnano hitana. Namba indray mandeha. Aza se mandeha inga zalaga. Aza mandeha inga zala fo. Mahalana izy koa olo hatramin'ny terahany ke tsara nagnonofy. Ohatra sarotsarotra ny ino an'izany. Fa kosa ino samby amin'ny fahasoavany olo kay tahin'Andriamanitra nareo le tsara nagnonofy. Ny antony mba izarako anao an'ity lesona ty androany dia mba hanafaka anao amin'ireo karazana famitapitany devololo. Amen. Indray tsika fitapitany satana mihitsy amin'izy io. Hoe nofy ratsy le izy nefa mety tegna nofy avy amin'Andriamanitra. Misy le avana nofy ka raha ratsy fa Andriamanitra magnondefa anazy mba hatonga anao mailo, mba hatonga anao hitandrina. Zany zao micro zay tiako tsara ny feo. Dia azo vagna amin'izany eky zala izy oviany zay. Très bien izy ozike zay. Misy nofy ohatra ny hitanao zao hoe nofy ratsy. Nefa avy amin'Andriamanitra le izy mba hatonga anao ahafantajavatra zay no velabelarintsika agnatin'ny minitra vitsy mba hanangatsika androany. Efa nazavaiko teo fa ny nofy dia fomba entin'Andriamanitra iresahana amintsika na hoe langazin'Andriamanitra. Zay zany tegna dikany nofy. Fa saingy angalaran'ny satana izy io ndraikindraiky ny elagnelany. Fa ny tegna marina zany nofy dia fomba entin'Andriamanitra ikoragnana amintsika. Atsika le tsy manana le kapasité afaka maheno an'Andriamanitra mitadinitsika dia agny amin'ny nofy agny izy matetika no miresaka. Matetika Andriamanitra rehefa miresaka amin'olona dia misy eo minendrika olo maventy. Hoe papa, pasteur, ray aman-dreny be sy ny sisa. Nefa Andriamanitra izy teteny aminao io. Fa zao ny ahafantaranao ny zavatra anankiray fa avy amin'Andriamanitra dia tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zany tadio zay. Zay ny ahafantaranao hoe zavatra avy amin'Andriamanitra izy. Tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy magniraka anao anota. Andriamanitra tsy magniraka anao anao zavatra zay tsy mifagnaraka amin'ny sitrapony. Fa nazavaiko teo fa misy karazany telo nofy avy amin'Andriamanitra. Vokatry ny arerahanao avy amin'ny tegnanao. Misy koa ndraiky fahatelo avy amin'ny devoly. Ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny toko 5:5. Izy koa anao tonga amin'ny salamo dia misy le hoe oabolana dia aveo mpitoroteny. Mpitoroteny toko 5. Anao zany alohan'ny hiditra ny bokin'ny Isaia anao mahita mpitoroteny. Mpitoroteny toko 5 dia ny 5. Inona moa ny zavatra tegna resahana ao anatin'izay? Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny haben'ny teny fa Andriamanitra ozy no atahory. Alleluia. Raha amin'ny Baiboly teny anglisy dia hoe noho ny habetsahan'ny nofy sy ny habetsahan'ny teny. Zay zao ny dikan'izy amin'ny Bibla in English.
fa amin'ny baibolitsika dia hoe amin'ny abetsahan'ny nofo izy. Mpitoroteny toko fahadimy andiny fahaenina. Ozy amin'ny baibolitsika hoe amin'ny aben'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa izy ny aben'ny teny. Fa amin'ny baiboly teny anglisy dia hoe noho ny abetsahan'ny nofy sy ny abetsahan'ny teny dia lasa be loatra ny zava-poana. Dia zany tegna sens tian'io teny io resahana. Zay mba ilana antsika ohatra hoe mba manana karazana Bible maromaro. Fa problemtsika indray ity reakty fo manana antsika, nefa ny raha mba manana baiboly maromaro ianao misy karazana étude personnel azonao atao. Ndikan'io verset mpitoroteny toko fahadimy andiny fahaenina io zao raha manana baiboly teny anglisy ianao dia ozy hoe raha amin'ny version King James ozy hoe noho ny abetsahan'ny nofo sy ny abetsahan'ny teny dia lasa be loatra ny zava-poana. Eto zany sady tsy avy amin'Andriamanitra no tsy avy amin'ny devoly fa vokatry le rediredinao manokana. Azonareo le zay. Zay mahatonga antsika indray magnonofo mimoe fo. Dia tsy hainao fa raha mitonga kaka foana agnatin'ilay nofo. Dia jusqu'à marain'io mbola mimoe foana. Dia raha andeha amitaninao pasteur zao zany hoe ino pasteur dikany nofo. Ary misy koa ny sasany zay ny nofony fa mitanina anata mo. Ia, zaho dadana ny nofony mimoe fo. Asy ino dikan'izay dia zao hoe falifaly arao anao zay. Sany avy amin'ny Jesosy sy avy amin'ny devoly. Tsy avy amin'ny Jesosy, tsy avy amin'ny devoly fa avy aminao. Fa iny Jesosy anianao. Feno zava-poana zany ianao anaty nofo satria be resaka loatra anao sady miasa saina loatra. Iasanao io koa fa dila loatra mampanonofo koa izy. Zany misy andregny misy sasany karaha mpagnonofo magnembagna. Io dia kiriro dia mandrôro maina ambony le tsin'olo akizy amin'io. Karaha nasina ry ndraiky. Dia tsy hoe ino aby raha karahan'izany. Dia avy izy andeha amitanin'ny pasteur, za tatao to pasteur magnonofo magnembagna fa ino marao dikan'izegny e? Manjary ropilany ianao. Ao amin'ny Joba fatelo amin'ny telopolo. Bokin'ny Joba fatelo amin'ny telopolo andininy fa efatra ambin'ny folo. Joba 33:14. Vakitsika hatramin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo. 14-19. Ozy eto amin'ny agnaran'i Jesosy manao hoe kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra. Misy inona hony? Kanefa ozy misy fanao iray itenenan'Andriamanitra. Eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'olona izany. Maro zany ny olona magnano antsirambina ny nofony. Beta be ny olona tsy dia magnisy considération nofo. Nefa hony misy fanao iray itenenan'Andriamanitra. Eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'olona izany. Dia ny nofy sy ny tsindromandry amin'ny alina raha sondrian-tory ny olona ka renoka eo am-pandiny. Hitanao zao anao mifady anina io tegna sensible be anao agnatina nofy iresahan'Andriamanitra zavatra. Ka mba alohan'ny atory dia mivavaha mihitsy manaova toy ny mbaba hoe tompo mitenena amina agnaty nofo koa raha anao azafady eo aty. Azo atao tsara zany. Amen. Raha sondrian-tory amin'ny alina ny olona ozy izy ka renoka ao am-pandriana. Dimy fahinambe folo. Dia manokatra ny sofiny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy. Zany hoe possible zany Andriamanitra magnanatra mba hampialan'ny olona mifanaona. Mety misy fanao ino ty zavatra mahazatra anao tian'Andriamanitra iala sy ampifady azy ny frériany. Mety poerapoera anao be zesta loatra. Ndimy fasimy folo. Miaro ny fanahy tsy ho any andavaka izy ary ny ainy mba tsy hovoan'ny fiadina. Anariny amin'ny fanaintainany ao am-pandriana koa izy sy amin'ny fikotrakotranina ny taolany lalandava. Tanao tsara zany fa misy fotoana anao io anao matory io matsiaro tsy akoatra hoe nitrobotroborin'olo kiso.
tiatiarinao tamin'ny lamina hoe sananao kory na regninao mihitsy marary regnao fa nao tetra aveo tsisy minino tsy efa matratra an'izany ve anao nisy fotoana baiboly iny mahay razy raha iainan'olo jiaby eo agnaty baiboly ao tao amin'ny alalan'ny nofo izy tsy tsindrimandry amin'ny alina ny nofo zeto raha ohatra ka tegna dininao tsara ka vakivakinao amin'ny antsakany sy amin'ny andava ny ten'Andriamanitra io dia fomba hitenenin'Andriamanitra dia amin'iny fotoana iny zany a magnisy tombo-kasehony izy zany hoe tonga dia amarin'Andriamanitra hoe dia raha mariny ty ka mampafantatra antsika rehetrarehetra zay tonga mivoreto zao androany tsy misy olona magnisy kase taratasy vita fa mantony taratasy anankiray syna kase dia misy soratra eo amboniny ka eto zany Andriamanitra ny magnamafia ro zavatra zay efa miteneniny anao any amina nofo raha vao zavatra anankiray zany ny lasany agnaty nofo any efa mematotra zay le resaka alleloia fa tsy sanatria koa re nanofo miaraka mivadin'olona anao dia hoe mematotra izy tao tsy agny ho le izy raha vao zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy avy amin'Andriamanitra da igny tompo ianao possible zany ianao tsy mety miova mihitsy fa ny ataonao ihany ny ataonao dia miresaka aminao agnaty nofo Andriamanitra miconfirme an'le fagnanara hoe anao ane mba miahagna anao izy io anao ne dimonika ozy anao ko tsy fanotriagna anao azondrany anao hoe agny agnaty nofo agny zany Andriamanitra manao règlement des comptes satria tiatsika loatra moa ko Andriamanitra viako Andriamanitra tegna tianao tsy tianao very anao tsy tianao rava anao malahelo Andriamanitra mahita fagnan'olo araiky very any amin'ny elo zany fa atsika mbola velonay tsy mahay mipetraka ka mety io amin'ny alala tady vola ataonao possible io amin'ny asan'Andriamanitra zay ataonao mety ihany koa io olona zay iarahanao zany hoe fa tsy haikasitran'Andriamanitra le fiarahana mbola misisika fogna ananao nao fa nambagnany lalahy kiso nambagnany basy volavo fo tonga efa mivoaka amina sary mihitsy iny ianao ambagnany basy ambagnany totoondro matika anao fa miregna saklotya mbola misisika fogna anao agnaty nofo le raha mety fa mampafantatra mihitsy Andriamanitra tsy izy ane lalana mombanareo dia possible anareo roa sambana amin'ny nofo dia fa mitantara mba ahoana andrey moa fa inona amin'ny nofo ko alina zay andeha tagny parafaravola anatsika dia latsitagna ty fotaka zany tongotra anaty dia nijobitinao fa tsy afaka no dia nefa rahatsika ny fagnano veloma aza misy alereo le raha efa fantatra reo efa zagnahary efa mampisara mbola misisika fogna ry le kontana dia tsy fantatra mihitsy hoe ino ary ny agnaty lohanareny efa mampianatra zao Andriamanitra miteny izy zany ndraindray ianao eto mety amin'ny alina toroteny le fagnanara retoreto aby ry zanako aby retoreto aby ry zanak'Andriamanitra zavatra tsy akasitrahany tompo fa eto vao ko anao mbola mody magnano amen agnaty lohan'igny raha jiaby zay tsy ahoako dia farany am'izay nagnonofy nisy nagnanatra nagnonofy nisy nibety nagnonofy nisy nitrero nagnonofy nisy nagnano raha makasika an'le zavatra zay efa agnanarany tompo anao andavanandro mietrereta zany raha vo fagnanaran'Andriamanitra nanomboka efa tafiditra agnaty nofo efa mety laliny zay le resaka efa mety grave zay le tantara mandinia tegna maheno vetsika rehetrarehetra ka anao maminofo io ndraikindraiky izy io tsy dia dia volo loatra fa Andriamanitra tia agnanatra Andriamanitra tia mpafantatra Andriamanitra tia hiteny aminao amen midika reto hoe fananarana manko raha dika dia hoe fisorohana ny loza mahatonga ana entona indray ohatra ny masiaka miteny mahitsy magnanatra tegna entitra mihitsy zany indray tsy hoe za te hiteniteny anao na za te hasiaka anao fa za te hisoroka ny loza mba tsy hanjoanao
tain'Andriamanitra ny ianao. Alleloia. Ka matoy zany miteny hoe fananarana dikan'izany misy loza ao ambadika. Izany hoe tsy vo tamin'iny zany no miteny anao Andriamanitra efa ela. Matetika regny zavatra azotsika nofo regny mety efa ela izy io nagnanaran'olo maventy anao, nagnanarana paster anao, nagnanarana toroteny anao, fa anao mbola mirosoko mitoy manao le izy de farany tagny agnaty nofy am'izay anao a mbola nanaranaN'Andriamanitra koa na hitsin'Andriamanitra fa mbola miforce any anao. Sasany zany nagnonofo nagnaro-peratra, mbola tsy vita mariazy nagnonofo nagnaro-peratra, mbola misisika fa miviananga mariazy tsika raha efa sendragnary aria ay tompo anao itony any le farany pampanika ko raharahany afalala fa mitentady tsy voateo zany Andriamanitra no miteny anao. Dikan'izany mety nodinao fanina foana de ozy hoe aleo ozy agnaty nofo ety zay berta ozy mikorana agnaty nofo ety ozy zay sety ramose ety miresaka. Tsy vitany magnanatra Andriamanitra fa te ampiala ny olona amin'ny fanaony. Laza hoe amen. Atsika rehetra reo samy manana ny fanaotsika. Ao ny sasany mety tsara, ao ny sasany mety mahasoa, fa ao kosa tena ratsy tanteraka. Io tsy voatery ota io fa misy fanaotsika zay tsy ota nefa tsy mety amin'Andriamanitra. Azonao mety zany? Ya. Misy fanaonao tsy ota fa tsy mety amin'Andriamanitra le izy. Ohatra, misy olona manana fazarana matory fo, matory antoany. Azonao izy? Raha vao mipetraka an'eny de vita atory. Defa zany foana hono izy matory. Raha vao miray zay hono izy tsy maintsy matory. Zaka tsy matery am'ireo misy folantany faniny lavako ay. Zany azo mety sahirana fo torimaso tsy foy. Jereo tsara fa misy olo karan'izany ohatra izao na manana asa tokony enjehina zao izy tsy maintsy modiny izy mandeha misakafo. Ohatra izy miasa dépôt any izy dépôt 4e mipetraka Mojavy. Ialany asa enjehina dépôt io alohany mody Mojavy aloha ihina. Zany fo mandehanany de mieliny koa izy loha. Da ahoana mba fandinianao raha karaha. De jereo koa misy an'ireny olona mahita fanaon'olo mifody antoandro izy. Vao nanao ko labotiky tsy ampiny semaine defa tsy mivoa amin'ny 20 apetraka ambony varavaranky eo mifody eo zany mifody. I raha fodiny koa valerina 500,000. Biscuit amin'ny carton andreo farany fotrany. Raha miseky ba kozy nalakenta nandeha mividy ovy reky biscuit nandeha nalakenta ka zala. Nesa marara papany nalakenta. De zareo nalakenta io tsy maintsy mifody zareo miro mifody. Azoko namba magnano vakory anao ilazy vidre tsy hainao am'izay mifody ao. Mifody am'izay. Misy fanaotsika zany io tsy voatery fahotana fa tsy mety zao raha karan'izany. Tsy mety. Ary misy fotoana zany mba fa nagnanatra olo tato am'izio na hoe raha mpivarotra zao anao andalo manakaly vola madiniky lasiteo. Ampiangonana dila misy vola madiniky. Magnatao manery Bertrand. Ya, koa fa lahady regny tondrasa maromaro tiro antegna mbo atakalo. Fa tsy normal anao zanak'Andriamanitra mba manana fahalalana ihany de mahavita mametraka plaky amin'ny fivarotana hoe raha vaventy ny volanao mitenena. Izo forcenao iteny. Azo atao nala tele raha magnan'io raha onty. Afidilo amtikinao madamo zany. Anao te hivarotra keky le tsy tia vola maventy. Anjaranao mpivarotra manakalo atao feno vola madiniky aminao asanao koa ny hoe zao maniforcenao an'izy. Ya. Mialan'izany soratana ndraiky le crédit est mort. Koa fa tsy amin'ny miahana fa tsy raha sorosoratana regny tany jiaby.
fen'olo anao miarandako tikonao fa hitanao misy le izy tsangitsangina tsangitsangina sabeka ataon'olo tsy commerçant ty so manarotsy aminay misy raha any izy anao fiainana ireny zao le karazan-javatra tsy voatery vahotana fa tsy mifamaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azonao regny toetratotratranao madinidinika mivolanao ny kovaventy mivolanao amin'ny fodila tikinao raha olo ne amitataorona amin'izany anao tokony anao tamin'ny client anao ndraiky menasy anao anao hoe mitenena mialoha hony raha dongany ny volanao donc zany aminanjy ao tsy manjarika jerina vola dongany tamin'ny any zany anao le vidira aminanjy mitondra vola madinika ainy tompo anao tsy mety zany de possible anao anarin'ny tompo amina nofy tsy voatery tsy maintsy mifody antoandro zany ianao tsy voatery tsy maintsy mody zany ianao misakafo fa azo atao mba tsy misakafo hoe vitaina ny asa vao mihina zany manko revana signe na pauvreté hoe vokatra mitiny aloha après asa ny olo anankiray zay asainao magnano raha ka avance edy raha nameky ananjy mangala moramora fa mipikatramo ya na de milaza fa mpivavaka io izy fetsy izy dikan'igny afetsiana mety aminazy ty moka ny aminay akatinao 90% na ifaigna alô asako tsy vitanao 90% nanao ny namby regny to de masiaka mety zany karaha vo olo zany mekameka amina vola amina résultat asa tsy ataony mandinia anao fa vitany anao ay asa mbola tsy manomboky de efa megna avance olo izy tsy raha misy masokarena anazy tegna tinizy ko anao daholo asainy biby materiel anao daholo asainy miantoko raha jiaby fizy io tsy maintsy amegna antsasabola atsara mibika fo karaha io amegna antsasabola mialoha asa mbola tsy nandeha tainy tompo ianao sady magnanatra anao tsikelikely zany zany no mampatsiaro anao hoe azy mba maneky rebreben'olo tainy tompo ianao alleluia amen na misy oa karazan'olo managna fazaragna matory managna fazaragna tsy maintsy mihinan-kanina fo ka mibetenda ary betabe ny olona sady matory antoandro matory andro aly tsy mifoa izy raha tsy amin'inona mandray tsisy maharatsy ny toromaso fa amin'ny fotoagna tianao loatra ny toromaso lasa fanaonao ny toromaso lasa zatra matory lavy anao de ozy ny baiboly hoe zay ty toromaso de hitafy vorodamba baiboly miteny zany dika zany mahantra mampahantra zany ny fitiavana toromaso tsy tokony ho be toromaso ianao fa nahoana kay nofo no itenen'Andriamanitra amin'olona famotanina mipetraka mety iteny anao hoe magnino mo pasteur tsy mora hafa ikoragnany amintegna fao nofo fo satria araka ny voalazan'ny olona mpandinika na ny psychologue ny teniny rehefa tenenina ohatra zany miteny adiny ray anao ny 30 minutes na 40 minutes fa raha fahabetsany mitenigny no miraikitra anatin'ny lohan'olo ao ohatra ny tsikeky zany zao mifampiresaka mampianatra anao za magnatoro anao raha marobe adiny ray fa raha fahelan'igny zany azonao olo de 30 à 40 minutes ihany raha mihoatra n'izany de efa tsy tadidy anao ke zao raha mitanena iny torotenitsika teto tantoandro possible tadidinao fa minampahany fa raha 30 minutes après le nitorigna teny 40 minutes après ny nagnazavagna ny lesony mbola azonao olo fa mihoatra n'izay tsy tadidy raha ny mpianatra agny ampianarana moa de asaigny magnano révision asaigny mianatra lesony fa atsika efa olo maventy io matetiky tsisy fianaran-deso ohatran'izay le izy hainy tompo ianao ary raha teny ihany no lazaina ohatra ny teny fo de 30% no miraikitra agnatin'olo 30% ny teny zany hoe raha jiaby ampianarakanao ity zany
telopolo isanjato am'zy ihany mipetraka agnatinao. Fa raha ohatra ndray zany ka misy sary ampiaragna am'le izy dia tafiakatra 40% na 50%. Ohatrany misy kisarisary ohatra itsika zany sady mampianatra mandefa sary hitanareo igny dia tafiakatra 40 à 50% izy mipetraka. Fa raha ohatra zany ka teny foana ka raha ataoko mitoriteny io 30% am'zy ihany no tegna milety agnaty saigna sasany. Fa raha misy sary ampiaragna am'le izy tafiakatra 40 à 50%. Ary raha ampiaragna amina pratique dia tafiakatra 70 à 80%. Ohatrany hoe sady asina pratique hoe zao ary dia asitsika pratique. Ary zay mahatonga anahy hitanao rehefa mampianatra anao eto miezaka zany maka fanoarana. Ina ny antony tiako hitombo 80 isanjato ny fatakaranao an'izy. Halleluia. Nenao gaga ary paster mahita raha mampimoe fo. Satria raha tsisy an'iregny tsy tadidinao. Anao ne possible antragno ao mimoe reriky ndraikindraiky mahatsiaro toriteny taketo. Tsy hainao le ino raha mampimoe dadio am'zay. Leky paster eo zareo anao mifazondramo paster nareo e. Nefa anao aby tsy azondramo fo azona leso. Zay le izy. Amen. Raha ny olona manao pratique igny am'izay mampianatra olona na hoe mizara amin'olona dia lasa voaray 100%. Azonao ve izy teo? Raha teny fotsiny 30% izy mipetraka. Raha ampiaragna amina sary tafiakatra 40 à 50. Raha saigny magnano pratique le olo tafiakatra 70 à 80%. Dia raha ianao igny am'izay ndraiky mba mizara amin'olo tanareo zao mampifandeha izy io. Araky ny zavatra mbana ampianaran'ny pasteranay tao ohatra zao ianao le mampianatra igny am'izay lasa 100% le izy aminao. Misy teny anglisy zay mihitsy miteny an'izany hoe teaching is learned twice. Amen. Lasa mianatra indroa anao. Lasa mahafanta-javatra double anao. Sady nianatra na mpianatra dia anao le enforce anao le miteny igny vomay miraikitra agnatinao le zavatra nampianarana. Amin'ny fotoana zany ianao mampianatra dia lasa mianatra avroeny. Zay mahatsara an'izy io rehefa mahazo toriteny avy aketo regny mba zareo amin'olona, mba zareo amin'ny hafa. Au moins ianao mba manao publication kely agnaty Facebook. Le toriteny tety zany fa alainao ampahan'le mba voarainao mba ataonao anina kely agnaty Facebook sady asianao sarinao. Ary za dia tegna mba miangavy antsika zanakiziona zay mba magnano Facebook. Rehefa mba mandeha anao agnaty pageny ziona mba partageo le vidéo, mba asivy commentaire, asivy j'aime. Amen. Fa betsaka amitsika ziona antony hoe magnano Facebook fa tsy hitanao hoe mba ino mo mba fiantraika ny Facebook nazy io amin'ny asan'Andriamanitra sady tsy azahoan'ny vazaha, tsy azahoan'ny ino. Tsy aloha mba azahoana ny Jesosy, tsy aloha mba monjenao fanan'olo ka mba mampirisika anao zay mpagnaraka an'le Facebook ziona firaisana. Nandray moa ny antsika misy magnaraka ny anaty direct mihitsy amin'le David Rakotonandrasana. Mba asio partage, mba partagenao le izy. Mba asianao commentaire mampaheno olo, commentaire mba mampirisika olo hivavaka fa tsy raha hafahafa. Ay mitompo ianao. Matetika izy koa fa le hafahafa regny tonga supprimer. Egny ane mba tsy nenao le hafahafa. Amen. Tain'i Jesosy ianao. Zay riavana ny mahatonga an'Andriamanitra rehefa tsy voarainao amin'ny teny le izy dia amafisiny amin'ny sary sy fahitana na nofy mba ho moramora aminao mandray an'le izy. Azontsika am'izay ve midika la hoe nofy? Midika zany fa matoa efa tonga agnatina nofy le zavatra tenenin'ny tompo dia fa matotra be zay le resaka. Tombo-kaseny fananara. Ny nofy ihany koa matetika raha azavaina dia amifady anao ny friariana. Raha araka le verset nivakitsika teo. Mba tonga anao tsiriare dia misy karazana nofy alefan'Andriamanitra. Raha misy zavatra tena manimba dia io friariana. Aza mba mireare zany. Ny frigidaire ho za zay tsy mila mampafantatra hoe mangatsika ane za e. Fa ny olona mijery dia fa ampy mahalala hoe agnatiny kao mangatsiaka. Raha lehilahy zao zany tsy afaka hiteny gory
Lalahy. Zagany reto. Nandeha iresaka amin'olo jiaby agnarabe. Kory fahitana reny. Lalahy. Zany be reto. Olo tsy normal ka zany raha magnano karaha. Dia ny olona mirehare zany dia ohatran'izay. Ary matetika ny olo mpirehare poakaty. Tsisy ninino. Nul. Fa raha anao lehilahy tsy anao aby mila mitenin'izany fa olo mijery dia fa ampy. Raha anao vehivavy tsy anao aby mila mizeste raiky tantany na feonao foagna fa mandenga. Fa mila maneritena fa tsy mirehare. Amen. Anao tsy mila miteny patron zany no patron. Tadiava vola patron ho azy. Fa tsy mila mpafantarinao olo reny tsy mahay na patron. Nareo tsy mahay za manambola. Nandre vavidiky aby nandre reo vavidiky nandre. Tsy mila mizesta mividy nandre nao. Fenoa vola posy nandre. Ain'i Jesosy alenao. Amen. Amen. Zay le izy. Ny devolo tany an-danitra sy nijangajanga. Tsisy raha nangalariny tany. Fa natonga anazy naongan'Andriamanitra dia frériana sy avonavona. Frériana sy avonavona. Anao mitandregny za izy koa agnatin'ireo miahana fa toetrany Lucifera reo. Tain'i Jesosy ianao. Teneny mihitsy ny akaikinao toetrany Lucifera hoe reo hoe. Amen. Alléluia. Ary matetika dia ny olona manan-talenta, ny olona tsara tarehy, ny olona be expérience sy manana fahaizan-javatra manokana mora latsaka agnatin'ny frériana. Mora latsaka agnatin'ny avonavona. Tain'ny tompo ianao. Tain'i Jesosy ianao. Ny antony dia satria be loatra ny milanao. Maro olo milanao. Dia lasa mireharenao, lasa miavonavona. Jereo ane fa ny 900 isan-jaton'ny viavy tsy manambady presque tsara tarehy daholo. Mialatsiny amin'ilay mbola tsy manana. Fa le antovitoviny amizay malaky mahazy. Fa le tsara tarehy io vao ataon'olo bonjour foana. Mais vous êtes qui? Avaiza kotono. Fa tsy mila lehilahy delo. Mba olo magnano mbola tsara foana io. Tsy mila lehilahy delo. Esiny. Tonga tsy tanary. Tena efa tanavy mihitsy. Jereo moa zany moa. Anao tsy mamazo olo. Jereo fa ny ankamarona makorelina neka vitsy amin'ireny viavy ratsy. Olo magnana mazana sady tsara tarehy. Raha hoe nalahatra ke zany zareny tokony misy bac de mariage voalohany. Fa inona ny antony? Frériana sy avonavona. Mba misy tovolahy tsy anasa mba manamanana anazy ihany mba miarahaba anany. Fa tsy mila an'ireny. Na koa reny dia veloko. Satria fa mila lehilahy. Tonga ndraiky koa le mbo papapapa avy akany. Tsy re zany kipony. Tsy hita tsony zay anaovana azy fa rano me mandeha ny fotoana, me mandeha ny fotoana parany tsy manambady. Dia fa rano tafiaraka amin'ny vadin'olona, dia voka dia papany mika. Misy lehilahy koa karan'izany. Misy lehilahy koa karan'izany. Ary io ry avana tena ilana fitandremana. Raha ohatra ianao agnatin'ny ankohonana ny ataoko hoe mianatra be ny anadanao, na hoe manana ny maizy azy ny anabavinao, matetika regny ankohonana regny sarotra be vao manambady. Satria maka référence amin'ny anadany izy, maka référence amin'ny anabaviny izy. Ozy hoe ny anabaviko ohatran'izao donc za tsy anambady vehivavy raha tsy anao tsy raha manjary manambady anakavinao.
fa magnino izy nataonao référence anao zany le asany devoly ohatran'izany koa lehilahy vehivavy marobe ohatra hoe ny anadany tsy haiko inona dia tsy mety izy anambady raha tsy olona mitovitovy avy anadany kendoza ngasy tahin'Andriamanitra ni ianao zany matonga ankohonana maro taraiky amina resaka fanambadiana na ny lehilahy na ny vehivavy satria misy avonavonao a misy fireharehana mindray izy io nany agnatin'ny ray aman-dreny agny raha misy fireharehana misy avonavona zanako tsy manambady raha tsy avocat ka zanako tsy manambady raha tsy commerçant sy namako zay moa zanano tsy manambady raha tsy boucher satria izy boucher amizay zay olo tsy mijanondro raha le fiainana ty dia matetika agnaty nofy any amizay Andriamanitra mitraité anao tahiny tompo ianao alleloia tsy tian'Andriamanitra ho ravy ianao dia mampiasa nofy izy a mba atonga anao tsy rehare tiany loatra ianao amen alleluia amen za manokana zao a natonga naresy lahatra ny bana misy foagna zany nagnanofy hoe avy zany noho ny Jesosy dia Jesosy avy io misy raha karazany raha nampatahotra be nandalo takatagnatin'ny nofy dia zazareko nitavela dia efa misy olo mivolagna sambornareo izy e kely zany afatra isy telo ny hery inofy azonao izy dia igny no nanosika anaty avy amizay za vao nisy nitoro filazantsara nisy nitaoana ny vavaka zaho zany ndeha hoe raha tamin'ny nofy ziska ny any nofy zany tsy mety adino mbola velogna agnaty saingo koa foagna le za nagnanofy ny amin'ny fiavian'i Jesosy zazareko nitavela hitanao amizay zany fa anisany endrika anankiray hitenenany tompo aminao a ny nofy magnampy anao Andriamanitra mba hifadianao ny ratsy ka mba hanaovanao ny tsara amin'ny alalan'ny nofy misy le zao a ohatra rehefa avy nanota tonga dia misy teo mifetitreretana amin'ny teny hoe beba ianao zao ianao ry no le avy nanota regny Andriamanitra miteny aminao regny tainy Jesosy ianao ary tsarovy a fa ny fitiavan'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika be da be dia agnisan'ny zany ny nofy ny fomba hitenenan'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika be da be ary agnisan'ny zany ny nofy alleluia amen amen tainy Jesosy ianao dia agnatin'io ao a ohatrany hoe magnonofy ianao a misy zavatra tsara be tokony efa ho azonao tampoka teo a nisy zavatra nalaka nizigny taminao azonao zay nofy zay zao tsy voatery hoe nofy ratsy fa dia miseho minendrika ratsy ary misy zao sasany ohatra hoe misy zavatra tegna an-tagnany tegna dia nisy voin ndraiky koa mitsakotra anazy tia ampafantatra anao Andriamanitra fa misy fanampandrava amin'ny fiainanao esprit dévorateur azonao fa tsy hoe misy devolina voay anao azonao reo hoe zany misy raha karan'izay zany agnatina nofy rehefa misy nanafika le izy ndika zany miteny aminao Andriamanitra fa misy fiadina mitady amely anao ary tena manakana n'le fitahina tsy ho azonao dikan'igny mila mivavaka anao na magnatony mpanontan'Andriamanitra misy ambavaka za pastera fa misy zavatra tady angalatra foagna zay zavatra tonga aminahy teo anao aso magnofy mamintana zay ny azonao tsakoany raha zay ny azonao tsakoany raha dikan'izany efa imbeta be anao ny tokony hotahin'Andriamanitra fa misy zavatra mandravan'le izy tadio a fa Andriamanitra tsy seho aminao hoe iny izy miseho vatana zany fa matetika rehefa hiteny aminao Andriamanitra zay aretinao ampitenenina ary possible zay mihitsy masehony aminao igny anao nahitanay miteny namanatra dadalahaly zao izy sasany taminay tany za nahita ny dada karanjao iregny zavatra regny matetika Andriamanitra miteny na mety olona hafa hitanao hoe anomeanao zavatra le olona tampoka teo a misy nanosika le olona
na ohatra nisy zavatra nanelongelona tao profesia zao zany ty ampafantatra anao misy raha misy fahasoavana tokony ho azonao nefa misy zavatra mangelingely mety isipanao iny mangelingely anao mety misy mpiara-miasa mangelingely mety tsy fantako inona ny manelingely de ty ampafantatra an'iny zany le mandro de eo amizay anao midiscerne hoe da ohara fa toeriko amizay ty fanahy mpanelingely ty tainy Jesosy ianao amen mety mahita sovaly ianao na voay miady na manakana anao misy sovaly misy sasany magnofy sovaly magnofy aomby nitsena aomby fô ndako izy aomby mena maso dada nagnenjika ana de afaka vola ndraiky nivoaka koa i aomby igny dada ino dada hevitsy de agnatin'regny zavatra regny satria ireo ao anaty baiboly de mirepresente force hafa zany hoe tsy nofy avy amin'ny devoly zany fa Andriamanitra mampafantatra anao mba hamelo anao hoe anao ino misy raha tady andrava fiainanao misy amitsika reo nge efa maminany foana fa tsy fantany hoe manana dona faminan'iny izy satria mety amina nofy anao mahita an'le izy anao ve tsy mahita fa regny karazana dessin animé regny tanareo dessin animé regny ny foronan'izy regny aneo ny tamina nofy azonao ohatra fotsiny zao i Tom et Jerry izy io mafa nijery ny Tom et Jerry olona ny tiany izy igny resaha misy olona zany efa Tom fogna amin'ny fiainany toujours victime misy ndraiky efa Jerry fo ndraiky ary zany roa misy tonga sambona mafy de mba mamotanian'ny olona akaiky nanao ve Tom hoe sa Jerry zany hoe misy fety sy dolony zay ny tantara ary ajerenao fa tegna misy olona Tom moa zato même erreur même problème ary le mamitaka anazy totozy kely fa tsy mba hoe raha hafa fa tratra fogna izy azo amidy mpitsanganana seconde tome tsy fantôme fa seconde tome ohatra Josefa de nagnanofy fa nivolagna sy ny masoandro ny ankohoka teo anatiany avy eo indray niova samy mbary nievy ny ray ihany fa ny sary samihafa ary matetika ny zaza ra-panahy de agny amin'ny nofy no anehoany tompo zavatra fa rehefa ohatra ataoko hoe mitombo ra-panahy ianao même ianao mipetraka eo ianao mijery ohatra zao to de mahita fahitana zao izy fa anao zany raha mbola nofy le resaka ila mbola kofokofoka mafy fa mbola endrika na fahazazana ra-panahy izy ny zatovolahinareo ny ankizilahinareo izy anofy lahy antotrareo zay efa miandrom-panahy anao mitombo le izy fa raha mbola zaza ra-panahy anao nofy zay le izy misy zay nofy avy amin'ny devoly amara-paragnatsika anazy ohatra hoe magnofy anao ka mandoto anao le nofy ohatra hoe nagnofy miaraka amin'ny olo tsy fantatra le olo tsy fantanao fa nagnofy anao nanao firaisana ranofy tao amin'le olo dikan'igny misy olona ny quelque part agny tianao te hiaraka aminao fa ataonao nono fo de agny izy zany no miditra amin'ny nofy agny zay le mba ilagna rehefa alohan'ny atory mivavaha tsara raha mbola renao tsy normal ny fiainanao ndagna manao délivrance andehana am-piangonana tsy mamenamenatra zany fa ny efen'io ane karatsy raha vo olona anankiray zay manomboka tafiditra amin'ny fiainanao agny amin'ny nofy mety retanao fa hiataky anao azy de nendray koa moa zany menomenonao dila loatra be azonao nofy eky jour zavatra possible zany zany nofy avy amin'ny devoly nofy démoniaque da igny tompo ianao possible zany ny olo anankiray magnonofy marary de ho agnatin'ny nofy ary vo taitra aveo izy tonga de tegna marary mihitsy nofy marary izy taitra aveo marary engane mba tsy ho aminao zany zany hoe milotovy ny devoly tagnaty nofy ianao da namotsy rehefa regny olo magnonofy manao firaisana sy ny namany regny izy taitra aveo ke malemy reraka
lutoviny devoly ho afaka nenao andro any ariva. Alleluia. Ary tegna magrave ny possible mety olompady olo fady anao ndraiky azonao nofo ndraiky agnaty nofo agny miaraka aminao na hoe olona efa maty regny nofo regny avy amin'ny devoly regny ka mitanjony devoly amin'igny andeha andoto ny nofonao tsy amatotra ny vatanao tiany fatorany anao tiany lotovo ny nofonao jerevanao amizay mitady vola anao fa tsisy raha manjaka vola zay olo mba manjingy anao herinandro de misaraka misy olo mba magnano promesse agny atsika andeha ambany volinarena asika de angatahako anao ino angatahany eky ary problemenao moko malaky makitra ambony fandregna loatra ia tsy soany raha mitsy mba misy raha edy ay amfiry magnino raha mba mifampizaha toetra Fatro yung kitsara yun sa oranao yung lefa. Yun si lefa yun. Ari fa binanganara ko tuvla market san. Nilo niarangam na via berek, ilangam nila rek, mbang tanilo tongnas, tirtongus. Raotre zan kalas de 40 ans, manang experience 40 ans. Kanul manang experience 40 ans, chufantanong natin 3 mois. Tayong tumpe no. Isa tinini sa zamikim na kitara we pachimile pa kitara yu. Ayun tumpe no. Tayong Jesus no. Rabo enosan manuf manofres ng nula tagdiw fa ti anduto no sa satana manduto. Daviw no zanya revol mo maluto zanya. Disan dis maluto. Sisara manzaran jele fena. Lasa manum ka midden tus, lasa manum ka mainta problema ang pero pesa. Na misa sa nang ka fizi na dile nuf bero miri. Are vano mamnufia act of deliverance, mangata vaga. Zan na tum tilishman rante. Are gani wafa ke no benaran Jesus. Hallelujah. Zan ni matungan ringula lasa man nga fazara nga magfalfal tenga ringin. Alatsi mo ampesay tsika misy karazana vehivavy misy karazana lehilahy zatra manao masturbation nenga vitany amina nofo lizy ary be da be ny olona tia mijery sary betaveta de lasa fagnahy agnaty ako amizay ziny de lasa mitady fafinaretana manokana ary be da be raha ny karazana lehilahy karazana vehivavy mbola metimety kokoa aminazy manao an'igny zay miaraka mivadiny misy fanaratsy ao. De remarqueo fa raha ianao mbola tratran'ireo na ianao tsy anasa na ianao tsy ambinina tokantrano na ianao manana problema fo maheno betsika rehetrarehetra anafaka anao Jesosy androany ariva za hoe ho afaka ianao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Zany hoe mety misy olona tena ambady anao nefa hitany fa tsy possible mitsy le izy mety anao fa manambady mety anao tsy haiko hoe fa ino de any amin'ny nofo izy mity. Ary zay mahatonga ny olona anankiray tsy mety manambady mitsy na misaraka fô na tsy miteraka regny olo regny matetiky manana problème magny amin'ny nofo. Ohatra hoe magnonofo ianao misy nao misakafo matetiky izy regny fa hosaviana misy amosavy dikan'igny mba mitandrema anao amina hanina hoanina. Ohatra anao rapitso andeha hamonjy mariage anao nyariva anao nanonofo ninan-kanina be tonga de katramboko hors d'œuvre. Tainy Jesosy ianao tapitra moa ny leratsika rehefa niotro fa tiako anao androany hitsangana moramora mitoerana misy anao mitsangana ianao de mivavaha raha tegna mba nisy zavatra voarainao tamin'ny lesona teo mety misy zavatra nakasika anao tamin'ny mety tsy voateniko teo daholo izy rehetrarehetra fa mety efa vantapatanao mitiny nitoroteny atokava mety misy zavatra mifanitsinitsy amin'ny fiainanao tao tiako anao androany hivavaka sa natao ambony mihitsy ny tananao anankiroa de mivavahinao androany Jesosy hoe diovy hoe za amizay karazana fahazaran-ratsiko rehetra afaho atompo amin'ny nofo ratsy afaho amin'ny fahazaran-ratsy afaho hoe za amizay mety hoendika loto de amin'ny bekoly ampidirina amin'ny fiaina. Ok anao androany ariva hoe Jesosy anisy fefy manodidina basa ny mivavaka rasana vavy asanatony feonao.
aoka androany ariva zay rehetra namatorany devoly anao vahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka mba tsy hisy nofo ratsy verimberina intsony aminao zay manimba ny fiainanao, ny tady animba ny hoavinao, ny tady anangatsakana ny fidiram-bolanao. Mety misy amintsika reo menatra anao tantarany nofonao aman'olo, menatra anao tantarany nofonao amin'ny vadinao, satria mety hafahafa le androany angatao ny herin'Andriamanitra hanafonany zany nofo zany, ngatao ny herin'Andriamanitra hanampatapaka zay mety hoendrika lien-damina, reo mety hoendrika lien satanika zay manosika anao zavatra hafahafa foana matetika. Oh Jesosy eo, ndreky zay zanakao androany, miantso fianaranao, miantso fanafana, miantso famonjena, aoka ho tapatapaka ny zioka rehetra, aoka ho afaka ny fatorana rehetra, raha vany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoendrika nofo ratsy rehetra avy amin'ny devoly, reo zavatra ratsy rehetra namiteriny satana zay elabe zay, Tompo ninona ihany koa langasinao reo nofo avy aminao. Aoka Tompo androany amela ny heloka ianao, ninona ditsanay, ninona fahotanay zay efa nananaranao anay nefa tsy mety zay. Andray nariva Tompo mifona aminao, mibebaka aminao, miaiky ny heloka izay. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miantso ny afon'Andriamanitra anterina ny fanaratsy, tena amin'ny vehivavy io ianao Satana, tena amin'ny lehilahy io. Zao dia zao manao délivrance anao, zay karazana fanaratsy mamangy amin'ny alalan'ny nofy, tena zao dia zao miala, tsy miandro fa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny lehilahy io ianao Satana, voky ianao tsy mahazo miverina intsony. Ry fanaratsy anamatotra azy elabe zay, fa nanieseho miendrika firaisana nofo amin'ny alina, va amin'ny anaran'i Jesosy. Zao dia zao alefa, voky ianao, voky ianao alefa, zay zay zay, mai 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 mai, torako amin'ny afony fanamaso, alefa 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 alefa, tsy mahazo miafina fa va amin'ny anaran'i Jesosy. Zao dia zao ianao Satana mangoroneta ampy nampahorinao any olona io, zay raisiko ny sapaka anao leta, tapatapako ny fifandraisan'ny Satana eo fiainanao. Reo fanaratsy niditra tany amin'ny nofy alefa alefa, zay mandeha miaka ny voka, va fanany alahelo be, fanany famifony tsampy, fanany dika, fanany avonavo, zay alefa daholo, va miara mivoka ianao Satana. Sotra fanamasa, miantso ny rano Jesosy andakotra ny fiainanao, anafaka anao, ampidiko mitsaraka ny nofo ratsy amin'ny fiainanao, mitsaraka ny blocage rehetra, fona ny aretina, tapatapaka ny ozy, mai miala ianao Satana, miala ianao, zay alefa, va zao dia zao mivoa, tsy misy devoly afaka miafy mety anao, manisa telo aho dia midina aminao miafy ny anaran'i Jesosy. Mai hoe taolinentanao sofrongonao rehetra Satana, mangoronentana ianao zao dia zao, ampy nanidina amin'ny fidiram-bola, ampy nanidina amin'ny tokantrano, ianao zay nametraka famova sora tao amin'ny fiainana, miala ny esprit dévorateur, ho anao zay manaraka any amin'ny Facebook, any amin'ny YouTube, miala moa io fanahy io, miala moa ny fanany démonia, miala ny fanany nofo ratsy, zao dia zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy.
raisy ny fanafana, raisy ny herin'Andriamanitra, raisy ny fahasavana irestaurena ny fiainanao, ambara fa miverina milano ny fiainanao. Zay nisy nangalary Satana averina aminao anareo. Olona voto amiteraka ianao manokana, afaka ianao, mandresy ianao, tahin'Andriamanitra ianao, miova ny zavatra rehetra, miatsara ny zavatra rehetra amin'ny anarany sotra tompo. Amen. Tika anao raha hisaotra azy, saotra hoe Jesosy fa tsapako fa afaka, tsapako efa mandresy, tsapako efa miova ny zavatra rehetra. Resy am'izay hoe zay efa naratsy anakatsaka, tononoko efa misokatra ho amin'ny lalam-pandresina, lany tokatrano, miasa, mivady rehetra zay atao, sokatra ho anao hoe mifao miasa amin'ny anarany Jesosy, amin'ny anarany Jesosy. Mpandresy anao fa tsy resy, ny herin'Andriamanitra hitoetra ny fiainanao, tsy misy asan'ny demony afaka manelingelina anao intsony. Tomonoko ny fiarovan'Andriamanitra hitoetra ao anatinao amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mazoterina mitvita. Amen. Tinenenenao hafa misy androanako hoe tsy mitovy amin'ny fotoana rehetrarehetra hoe ty androany ty, fanafana ho anao. Alleluia. Raha pitsy moa tsika dia mbola iresaka manokana zay resaka fanafana. Ary miomany ianao raha pitsy ho misy délivrance an'Isabely. Alleluia. Anafaka anao ny tompo raha pitsy. Inon'izany ve ianao?